Ndray makasika ny fonona sady amaram-parana antsika ny fampahalalam-baovao Mankalaza ny fahadimy amby telopolo taona nitandremany ny pastora Rasolonirina Théophile nisy ny fotoam-bavaka lehibe izay notanterahana teny amin'ny fiangonana FJKM Ambohinorina Sabotsy Namehana izay toerana nitandremany. Natomboka tamin'ny volana janoary lasa teo ny fankalazana ny fahadimy amby telopolo taona nitandremany ny pastora Rasolonirina Théophile izay mpitandrina ao amin'ny FJKM Ambohinorina Sabotsy Namehana. Ny omaly arak'izany no nankalazana ny alahady ny fanompona izay fankasitrahana ihany koa ireo diakona sy loholona izay nanampy ny pastera tao amin'ny fiangonana. Nandritry ny fotoana ihany koa ny nanamariana ny fahatelo amby efapolo taona ny hiasany mpitandrina Rasolonirina Théophile tao amin'ity fiangonana Ambohinorina ity. Nitondra ny tenandriamanitra nandritry ny fanompom-pivavahana ny sekretera jeneraly ny fiangonana FJKM ny pastora Nisy.